Fale miarabantsika rehetra indray mpanaraka amin'ny fandaharana seho ny herinandro amin'ity andro androany ity natao fanahinena mihitsy hoe andao mba hivoaka kely indrayntsika aloha mba hiodikodina kely manodidina ny tanàna rehetra mba hijery hoe manao ahoana zany Antananarivo zany amin'izao fotoana izao satria vitantsika fa mipoaka amin'ny masoandro dia ararotina kely izy hoe io fa mipoaka amin'ny masoandro dia ampiteraina aminareo mihitsy efa manomboka mafana ny andro efa manomboka miala amin'ilay ririnitsika amin'izao fotoana izao eto dia misy fampandredesana kely ho antsika mpanakanto rehetra tia eto amin'ny MBS TV na eto amin'ny MBS Radio zany a dia amin'izao dia efa misokatra be da be nareo nanontany foana teny am-piandohana hoe zay ve afaka mba manao matrakazy any amin'ny MBS afaka mba mandefa hira any amin'ny MBS afaka manatitra an'izany ianareo na afaka miantso an'io laharana hitanareo eo ambany io afaka miantso an'io nareo dia manontanytany hoe tahakitaky ny ahoana ny atao kay raha hanao an'izany matrakazy ao amin'ny MBS TV na ao amin'ny MBS Radio zany aza misalasala mihitsy io ny laharana dia misy mandray anareo ampitiavana be ao anatin'izany antso izany tsy ampiandrelanareo fa dia ampafantatra anareo sady hoe aiza zany toerana tokony aleha amin'ity farany herinandro ity dia misy soirée romantique zay rahantsika mibola talenta sy rosana ao amin'ny makay any Ambohibao manomboka amin'ny 7 ora alina ny zoma fahenina ambin'ny 10 volana Aogositra ho avy izao ny vidim-pidirana kosa dia 5,000 ny tapakila-tsotra ny famandrea-toerana kosa dia 2 alina ariary averiko ny mbola talenta sy rosana ao amin'ny makay Ambohibao. Ary dia mbola amin'ny azoma fahenina be folo ny volana Aogositra ihany dia mana fotoana indray tsika miaraka amin'ny Stéphanie ao amin'ny Bonarabe 67 hectares Stéphanie Grand Complet io zany manomboka amin'ny 7 ora alina ny vidim-pidirana kosa dia 2 alina ariary averiko amin'ny zoma fahenina be folo ny volana Aogositra Stéphanie Grand Complet ao amin'ny Bonarabe 67 hectares manomboka amin'ny 7 ora alina ny vidim-pidirana dia 2 alina ariary. Dia mbola amin'ny azoma fahenina ambin'ny 10 ny volana Aogositra ihany dia mana fotoantsika miaraka amin'ny Jira sy Ariane Cabaret izy io ao amin'ny Glacier ao Analakely manomboka amin'ny 2 ora alina ny vidim-pidirana kosa dia 2 alina ariary. Ary amin'ny asabotsy fa 17 ny volana Aogositra kosa tsy alina izy ity fa atoandro amin'ny 2 ora torakandro manondrika ny hetsika misy showcase zay rahantsika amin'ny Rotsikalo ao amin'ny Nomba Club eny Itaosy vidim-pidirana kosa dia 3 ariary amin'ny 2 ora amin'ny asabotsy fa 17 ny volana Aogositra.
nanomboka taona tsatra fotoana mamitiko tadidiny janjara tokonga ambany atsika tsy aronao sisany faty janjara aoe enao janjaranga eny tsy tandrify amiko aoeny janjara tokonga ambanako tsy tandrify alamitsy mifampisotra samibazina ny ampisa eo malaza velifo falase fadify aza manafa mirarso tsisiny tsisy diso janjara tokonga ambanako tsy tandrify alamitsy mifampisotra samibazina ny ampisa eo malaza velifo falase fadify aza manafa mirarso tsisiny tsisy diso faranao mpahafantarina anareo dia nitarika tirike elaela zay tirike zany tsy hitatsika dia mahana fotoana zany tsika afaka mijery an'izany tirike zany ao amin'ny le glacier ao Analakely amin'ny asabotsy fa 17 volana aogositra amin'ny 8 ora sasany alina vidipidirana kosa dia 7,000 ariary. dia zay ary ny fandaharam-potoana azo natolotra ho anareo tamin'ity androandroany ity dia averiko foana ho antsika rehetra zay manontany satria efa betsaka anao eo nanontany hoe inona ny tokony atao raha anao matakakazy eo amin'ny MBS dia misy anito laharanito azonareo antsoina hito ambanin'ny écran hito dia antsonareo io dia manontany nareo hoe inona ny tokony atao raha anao matakakazy ao amin'ny MBS na fahitalavitra zany na ny onjam-peo tapitra ny fandaharantsika amin'ny herindray amin'ny verina eto aminareo eto veloma daholo tompoko